Fary miarabanao amin'ity Zoma faraka ambin'ny folo ny volana Oktobra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe manana anarana ny fanahy masina. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Matio 7:20-7:10. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Maro ny mihevitra fa ny fanahy masina izay tsanganaina fahatelo amin'Andriamanitra dia tsy manana anarana na hoe fanahy masina no anarany. Tsia, manana anarana tokoa izy. Fanahy masina ny famaritana ny toetrany fa tsy anarany zany. Ny filazana hoe fanahy masina no anarany dia tahaka ny miteny hoe olombelona no anaranao. Tsy milaza ny anaranao manokana zany. Noho izany, ny fiantsoana azy hoe fanahy masina dia tsy milaza amintsika fa anarany zany. Ndeha azavaiko misimisy. Manana anarana koa ny Ray. Ny Ray dia anaram-boninahitra fa tsy anarana. Ohatra, ny anaran'ny rainao niteraka anao dia tsy dada. Dada na Ray dia entina mamaritra ny toerany, ny asany na ny andraikiny fa tsy ny maha izy azy manokana. Toy izany koa ny fanahy masina dia manana anarana mihoatra lavitra noho ny famaritana ny mahatsanganaina azy na ny asany na ny toerany. Ary zany anarana zany dia Jesosy. Ny fanahy masina no mamaly ny anaran'i Jesosy. Zava-dehibe ny fahafantaranao izany. Raha tianao ny fanahy masina hanao zavatra dia tsy miteny ianao hoe fanahy masina ataovy izao na ataovy izao. Tsy misy dikany zany. Satria tsy mahita mihitsy sika ny Baiboly manome antsika toromarika na hiteny amin'ny fanahy masina hanao zavatra. Kanefa kosa ny fanahy masina dia mihetsika sy miasa mamaly ny anaran'i Jesosy. Rehefa miantso ny anaran'i Jesosy ianao dia ny fanahy masina no maneho ny fanatrehan'i Jesosy, satria Jesosy dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana amin'izao fotoana izao ary nijanona teo izy hatramin'ny akarany. Fa rehefa miantso ny anarany ianao dia miasa ny fanahy masina. Na dia ny Ray koa aza dia mamaly ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy no anarana mahandriamanitra azy. Tsarovy izay novakiantsika eo amin'ny andinin'ny fanokafana. Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tamin'ny fanatanterahana izany toromarika izany dia nanao batisa ny olona tamin'ny anaran'i Jesosy ny apôstôly. Manao toy izany koa isika ankehitriny. Aleloia. Milaza mikasika an'i Jesosy ny Baiboly hoe fatao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haharetany zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny Ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Ao amin'ny Kolosianina 1:5-7 zany ten'Andriamanitra zany. Ankehitriny araraoto ny tombontsoa azo avy amin'izany fahamarinana zany. Rehefa miantso ny anaran'i Jesosy ianao dia miseho amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanatrehany sy ny herin'i Jesosy. Aleloia. Tahina manokana ianao ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ny fiangonana Krista Ambasy moa dia manana fotoana lehibe eny Antsahamanitra amin'ny asabotsy 7 ny volana Oktobra ho avy izao amin'ny 10 maraina. Eny Antsahamanitra io fotoana io. Fotoana miavaka io fotoana io hamangin'Andriamanitra ny fiainanao. Fotoana miavaka io fotoana io hanoratan'Andriamanitra